Nisy lehilahy anankiray izay nandeha tamin'ny toerana anankiray ary niaraka tamin'ny sobika feno enta mavesatra. Rehefa nandeha izy akatra ho any andrenivohitra dia tonga teo amin'ny fakana ny fiarakodia, niditra tao anaty fiarakodia izy ary nipetraka dia indro ilay enta mavesatra fa mbola ny lolohaviny lehilahy ty ihany tao anaty fiarakodia ny sobika. Inona no zavatra tiana sarihana azy antsika? Indraindray tokoa isika manao an'izany ao anatin'ny fiainantsika izay mandalo sedra dia antsoin'ny baiboly sika ao amin'ny Matio 7:20 manao hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa faratra fa izao amin'ny fitsaharana hoy Jesosy Kristy. Kanefa ianao manatona an' Jesosy fa mbola miloloha olana, mbola miloloha sobika ihany ianao ao anatin' izany rehetra izany. Ka androany ary amin'ity tontolon'ny andro ity dia izao apetrao amin'i Jesosy ny enta mavesatra, aza lolohavina intsony fa avelao Jesosy no hitondra zany enta mavesatra izany. Efa miaraka amin'i Jesosy tsika nefa indraindray mbola mitondra ny enta mavesatra tsika ihany fa avelao Jesosy ny hitondra anazy. Marary ve ianao? Omeo an' Jesosy. Manana olana ara-pitiavana ve ianao? Omeo an' Jesosy. Manana olana ara-tokantrano ve ianao? Omeo an' Jesosy. Manana ady atrehana ve ianao? Omeo an' Jesosy zany androany. Amin'ny an'ity ara omeo an' Jesosy ny olanao fa aza lolohavina intsony. Hivavaka ho anao aho. Raha eo misaotra anao izahay fa nomenao fotoana ahafahanay mifampahery. Manana olana ny tsiraray avy aminay. Aoka Jesosy eo ianao no hanamaivana izany ary hoentinao izany raha apetrany eo aminao. Mety misy tsy salama hokasihanao izy ireo. Mety misy manahady ataonao mpandresy izy ireo. Ary ianao hiaraka amin'izy ireo isan'andro. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen.